tao anatin'izay dimy taona zay dia tsapatsika fantatsika ny fitahin'Andriamanitra sy ny fitsinginana satria matotsika mbola tafavory eto amin'ny toerana ity androany dia tsapatsika fa misy zany fitahin'Andriamanitra izany ary miaraka isika androany indray miaraka amin'ireo zanatsika Andry, Sofo sy Dimy ankalaza ny Noely. Saingy ity no Krismasy fahadimy ity no farany iarahantsika atao anatin'izao fitondrana tetezamita izao. Tsisy mifakafantatra ny ankamaroantsika atao anatin'izay fotoana izay. Mifakafantatra bebe kokoa isika. Tao anatin'izay efa taona iarahantsika miasa izay dia maro aminareo no nahafantatra bebe kokoa azy. Ary nahafantatra ihany koa, nahafantarako ihany koa misy bebe kokoa anareo izay niara-niasa tamiko tao anatin'ny fotoana nitetezamita. Natrik'izay efa tao izay lasa izay dia taony mafy, taony mafaitra, fatao ihany koa ny sarotra fa indrindra ny zavatra tsara dia misy ny soa sy ny tsara niarahana tao anatin'izay efa taona niara-niasa izay. Fanzava-dehibe indrindra tsapako dia aitsika ny nametraka ny fankatiavana, ny firaisakiny, ny fandeferana. Ary indrindra ny teneniko ohatra amin'izay dia hoe ny fitiavana no lehibe indrindra. Ny fitiavantsika ny kitandrazantsika ity, ny fitiavantsika ny ankohonantsika, ny fitiavantsika nanaovantsika fitiavana ny asa izay nakinina tamintsika. Koa eto dia vokatry ny foko no anoloraka anareo tsirairay avy ny fankasitrahana sy ny sorana ny tafotafo. Ary indrindra sorana sy fankatelemana erapo eratsaina no atolotra idimy mianaka anareo fianakavinareo tsirairay avy, anareo izay niara-niasa no ny vokatry ny asa fankatiavana naseho anareo tao anatin'izay fotoana. Azo lazaina hoe fohy nefa mety ho lava ihany koa tao anatin'izay tetezamita izay. Misaotra anareo efa tsy ankanavaka satria raha ny tenako manokana dia nahatsapa ho iah teo fa ny fankatiavana, ny firaisankina no asehontsika tao anatin'izay fotoana miarahantsika izay. Misaraka ny diantsika ary misampana ny lalantsika saingy tsarovy fa raha mbola velinaina dia tsy ho avela amin'ny fiainana tsy hifankahita isika na hifanasoa satria tsy misy ratsy tokoa ny fanaovantsika fa ny soatrano noa nampiray atsika nandritran'izay efa taona izay. Tokolasy tokovavy, andro mpifaliana sy andro mpiravoravona moa ny Noely na ny Krismasy. Vaninandro ihany koa izerena manokana ireo Sofo sy Dimy, ireo zanatsika, ireo mba izarana amin'izy ireo ny mamy sy ny hafaliana. Koa ampifaliana sy ampitiavana noa izarana an'ireo fanomezana ho atsika mpiara-masy antsirairay avy ho an'ny zanatsika mba anamarika an'izany Noely izany. Izay indrindra no mibaiko izao fiainantsika eto androany izao. Koa amin'ny fofo fitiavana sy amin'ny firalahiana no irariko Krismasy sambatra ho antsika rehetra, ho an'ny mitokantrano tsirairay avy mba hitsena an'ilay mpamonjy dia i Jesosy Kristy izany mba anamarika ny Noely sy ny Krismasy ao anatin'ny amfahina tanteraka. Eto koa dia miraka antsika rehetra hitsena ny taom-baovao
samy tomaty hotratran'izany farantaona zany ary tsena ny taona vaovao 2020 sy 2020 dia mirahaka tsika rehetra sy mitsato-katrano mba hanao fety sambatra ao anatin'ny fitoniana ao anatin'izao farantaona izao. Mametraka ny veloma mara-piona amintsika mpiara-miasa rehetra ary indrindra saorana sarakadelemana no apetrakay dimy mianaka ho anareo sy ny ankonareo tsirairay avy. Misaorana tokola mankasitraka tokovavy. Pakasitany indrindra ianareo andrimatofo